Makasika ny kolotsaina kosa no isy rahantsika amin'ny takariva ity famelomana indray izay kolotsaina malagasy izay no nahatonga ny fananganana ny groupe Disaraga miompana betsaka amin'ny fitrandrahana ny kolotsaina malagasy no tena antom-pijoroany ity sehatra iray ity fa nadedina hoe tandrotsy rakotondray ny misariny Kristy Rakotondramanga. Ny taona 2027 no natsangana ny groupe Disaraga ka niompana tamin'ny fanamafisana ny fahaizana momba ny kolotsaina malagasy indrindra fa ny amin'ny lafiny iraisam-pirenena mba ahafahana mametraka ny toerany malagasy amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Feno raika amin'ny 30 taona ankehitriny ny Disaraga ary tsy mitsahatra ny mampahafantatra ny kolotsaina malagasy sy ny fikarohana ireo fomba amam-panao malagasy. Amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny fitoeran'ny kolotsaina malagasy vaovao indrindra arak'izany no anehoan'ny Disaraga ny fampivoarana ny kolotsaina malagasy. Ny gasy dia atao anatiny dia ny gasy mahay mandihy diany. Raha izay faharoa le io atao hitantsika teo io dia le fomba ahafahana mamaha ny olona tsy mahay mihetsika io natao teo io le hoe psychomoteur. Fa io zany tena zavatra ngeda be ary vaovao io moa zany fikarohana izay nataoko manokana mihitsy dia nentina teo amin'ny Disaraga dia efa fantatray ary tsapanay amin'izao fotoan'izao fa azo atao ho an'ny olon-drehetra dia izay no mahatonga azy tonga anay manao azy ho an'ny olon-drehetra amin'izao fotoan'izao. Ny fitoeran'ny kolotsaina malagasy moa dia ahafahany daholo be manambatra ny fomba fihetsika maha-malagasy sy ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe fitness ary ny psychomoteur. Ny tanjony dia ny hanomezana lanja indray ny fomba fandisy hira taloha mba ho zavatra fahita amin'ny ankehitriny ka izany dia amin'ny alalan'ny fitaizana ny saina. Misokatra ho an'ny daholo be ny fitoeran'ny kolotsaina malagasy ny talata ka hatramin'ny zoma amin'ny 10 ora sasany ariva hatramin'ny 9 ora sasany ariva etsy Antsahavula. Iny fanadihadihany ihany koa tompo lasa tovovavy no anakatonatsika ny pejin'ny fampalala amin'ny voto amin'ity androandroany ity. Isarona feno ianao naharitra nijery izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso amin'ny 7 ora ariva indray ny fotoanantsika manaraka. Veloma tompoko.